vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba asa Nanisik ang punyang palay amiran Nandiyaman sige aneman jaman karina Nandiyaman sige aneman jaman mina Merabatika eto fianaratsosiny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zao ko eo namitsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra ngezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto fianaratsoa zay dia be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany dia nahitany aviavy ny Betany dia nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay miaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy dia nanozona ny tafiotry na hoe mangina mitsara tonga dia nangina ary nitsahatra ry havana azo ozonona tsara ny fahantrana azo atao tsara ny manozona ny trosy ary azo atao tsara ny manozona ny aretina azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana ozonony imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly manozona reo herin'ny maizina ary misy vokany zany misy vokany zany misy vokany azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty dia mba miaraka aminao indray ny tenako eto fianaratsosiny manodidina ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 20 fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity dia ny tenako ny pasteur Ertina Randriary Malala indray no mba miona amintsika eto izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana Desambra ity mino fa ny zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao fa araka izany resako izany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra ozonona tena ozonona reo fahantrano tokantrano ao anatin'ny tsena reo famisavinana alefan'ny olona ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatanteraka an'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko antarandolo misy ihany moa zany aty Anosy ambony lakanosy io misy eto Bateravoly misy aty Ambalakely manodidina ny fianaratsoa misy daholo fa ny tena goavana indrindra dia eto Antarandolo trano fivavahana vaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station na essence station Shell no misy ny toerana io manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell hoe zany station na lasante Shell zany dia ao ambadika kely noho misy ny trano fivavahana vahoan'ny oloko hitondra ny fampianarana hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo ho tahiny Jesosy ianao ary andray zavaritsika ao ambadika izany rehetrarehetra veloma tompoko fifaliana no iarabako atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsoa sy ny manodidina tamin'ny sabotsy teo moa ny tenako tsy teto amin'ny fianaratsoa fa tavela tany an-taninarivo tany fa amin'ny sabotsy indray dia mba eto indray miaraka amintsika eto indray aho eto dia tena manasantsika rehetra mihitsy satria isy fampianarana lehibe izay ho ampitaina momba n'izay fanafana izay ny zavatra misy ry havana dia zao
hoy ny tenin'i Jesosy manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana noho ny tsy fisiny ny fahalalana ary zao koa ny tenin'i Jesosy ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo ho fantarareo marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo inona dikan'izay tsy hoe vavaka fotsiny no atao anao tsy hoe fametrahan-tanana fotsiny no atao anao fa ny zavatra tena ho ataontsika amin'ny tiasabotsy ity dia ame fampianarana lehibe mahakasika n'izay atao hoe fanafahana izay ny tenako imbetabe no indray andro zao nivavaka na lehilahy anankiray zay izy io nafatotry ny devolo ny vavany nafatotry ny devolo ny vavany de efa tena mikiropaka daholo ny fianakaviana le izy moa zany tena nisy devolo ray manontolo mihitsy izy fa ny hafaran'le zany lasa tsy afaka ny tentsony ny vavany le rahalahy de nentina tany amin'ny dokotera de le izy moa tsisy nininona azony dokotera sy ny hôpitaly ataony satria ny an'ny dokotera de hoe jerena hoe inona sao de misy problème corde vocale sao de misy olana amin'ny lelany tsisy nininina de netiny le fianakaviana teo any lokoteo de mivavaka de fantatry le izy asana de voly asana de voly de zavatra nampahiratsika an'le fianakaviana fotsiny sitrany io de nivavako le olona vita ny vavaka de zatsy nivavaka ela loatra fa fantareo miteny olona io de io za mantsain'le fianakaviana zay fa sitrany io amiteny io de miteneko le olona le mona io zany le olona nafatotry ny devolo mivavany izy moa zany tsy mona fa izy miteny fa vokatsy le famisaviana de lasa tsy afaka nyteny tampoka teo izy nandritry ny andro maro de tonga de miteneko le olona sitrany ianao miteny ianao avy reny zao Jesosy de mbola tsy nanokatra vavy izy aloha sitrany ianao avy reny zao Jesosy sitrana namerina fanontelo ny avy reny fanontelo zao Jesosy inona zay nomboka antelo izy Jesosy Jesosy de inona nomboka teny alleluia alleluia afaka de inona naraka ny teony eo de afaka zany hoe misy fahatakarana mila anananao rehefa manao délivrance le zany tsy any am'le mivavaka be fotsiny fa misy zavatra mila takatra rehefa manao délivrance ary izay ny fomba izay fahafantarana fomba fandroana devolo izay le zany tsy anao roana devolo fotsiny fa fomba fandroana devolo mihitsy no atoro anao ahoana ny fomba fandroana andreo devolo ao an-tranonao reo famisaviana mamatotra ny tanananao mamatotra ny fiainanareo menakafy ahoana ny fomba hiatrehanao androana andreo devolo reo tany atamatavy tany andray andro tam'izay zay mbola miperaka tany tamatavy nisy vehivavy anankiray netina olona vo maraina be izy io de netiny olona atao am-piangonana io pastera o zay izy misy devolo izy izy le netin'le fiarahamonina avy any zany io izy izy tena mijaly io vehivavy io pastera eritseritra izy hoe mandeha ny ambony tafotranon'olona izy tafasaoty ambony tafatranon'olona de iendray izy no misaoty de eny izy mandehandeha ny ambony tafotranon'olona de io vo maraina io izy pastera de nitsofoka atao an-tranon'olona inona ozy izy ianao fomba nitsofohany izy tsy nitsofoka atao ambaravarana fa any tamatavy moa misy andrendre trano falafa trano bararanta ozy izy tsika bararanta na trano ino moa nary zany trano volo de le trano volo reny zany trano any fa tonga de nidirany teo tsy niditra baravarana izy fa tonga de to izy nogorobaka de tonga de tafiditra ao an-tranon'olona de reo le fianakavianareo le fiarahamoniny le olona ngorobany trano no nitondra azy tao am-piangonana na hanao délivrance ny vehivavy io maraina mandraparivony andro fa tsy mivoaka le devoly ny vavaka ho an'io fa tena tsy mivoaka tany amin'ny farany am'izay no novangin'ny fanay masina ka le vehivavy nanao rasta zay manao rasta de nivangin'ny tompo hoe i vehivavy io manao postus
postus zany ilay famenona randram-bolo reny famenona randram-bolo dia ivehivavy io maheno feo hoe mamono azy feo manenjika azy feo mampatahotra azy ohatran'ireny hoe ambalavelo reny zany feo mampiororo azy efa terina amin'ny fotoana farany efa reraka nanao délivrance ny vehivavy io no vangin'ny fany masiny esorozy izy io volony io va ao volony fa misy famisaviana ao amin'ny volony eo dia nanomboka nivahana ny volon'le vehivavy le volo mirandrana iny zany nivahana ny ilany dia nanomboka ohatrany tonga saina amin'ny nanomboka hitanao izy ny atsara be dia manao anazy ao mbola misy devolo mampatahotra anao ve niala ozy izy pastera le devolo tato amin'ny sofoko ilany fa ato amin'ny ilany ato ndray izao no miteny ato izao no miteny dia mivahana koa le ilany le volo rehetrarehetra tamin'ny ilany inona fa vao mivahana le volo tonga dia afaka tanteraka le vehivavy afaka tanteraka le vehivavy dia teo izy tonga dia sitrana vao niala le postus dia nanontaniako izy fa avaiza ho aty volonao ty avaiza no fidiananao an'ity dia io pastera ozy izy tsy mividiko fa nomeno namako dia za ozy izy vao nanao an'io dia efa eniko hafahafa be vao nanomboka nametaka an'eo dia efa eniko misatra tsy normal dia misatra mampatahotra dia nanomboka tsy nahita tory a pastera dia nifara tamin'izy lasadala zay ka zany expérience rehetrarehetra zany a no ifampizarako amintsika mihitsy ahoana ny fomba hiatrehana devoly ahoana ny fomba androana devoly fa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no nafaka anareo tsaondevo matonga ny hitanareo le devoly tsy miala eo amin'ny fiainantsika devolona blocage devolona famisaviana reo devoly mitondra retina reo devoly mahatonga anao mahantra velona de le izy tsy hoe ametraha-tanana fotsiny de hoe délivrena fotsiny fa misy fahamarinana mila fantatra ao ary eo ambadiky le fahamarinana ao ambadiky le fahamarinana zavady io ianao no mahatsiary fanafahana satria tamin'izay zao raha tsy tena namaraina mandraparivony andro mandraparainy andro ary nanao délivrance ny vehivavy teo de tsy afaka io raha tsy niala mihitsy aloha lay le postusiny le volo natoy tamin'le le volony satria le izy misy fampisaviana de tena ohatry zany mihitsy io le fahantrana ao anaty tokantranontsika io inona ny mahatonga antsika misy fanana fahantrana inona ny tokony ho tapahana fifamatorana manahoana ny tokony ho tapahana satria indraindray misy fifamatorana amina asana devoly ny fiainantsika indraindray misy fifamatorana amina herimaizina dia ahoana ny fomba napahana ireo zavatra mifamatotra amin'ny fiainanao mety zavatra mifamatotra tany amin'ny razambe tany amin'ny ray aman-dreny tany aloha mety zavatra nifamatotra vokatry ny fahotanao fa tsy nataon'ny ray aman-dreninao fa ny fahotanao ahoana ny fomba napahana an'izany mety avy any amina fanimpotsampy mety famisaviana nisy vehivavy anankiray zay nidélivrena indray andro niatsika devoly izy ary tena nijaly asa moa lefa nytantarako teto ty resaky ty nahoana fa nanao solonify le resaka ko moa zany maro be le tantara mitovitovy ohatry zany nomen'olona solonify le anabavy ny tena marina am'izy io tsy solonify fa peratra volamena de avy eo le izy navadika ny solonify le peratra volamena ny meny le olo izy zany navadiny solonify tena nomboka nanao nisy solonify izy tena nomboka tafiditra atao le asana devoly fa mandritry ny alina tamy sasakalina nanao délivrance ny vehivavy io tamy sasakalina am'izay le devoly no mibaradaka mbola misy fananana eo izy am'ty vehivavy ty de hoe inona ny fanananareo aminazy de any antranony any ozy izy ny fanananay e de inona le izy de hoe solonify inona solonify volamena de nijerena le tany antranony hitoko hita teo le solonify de nraisina mihitsy ny fipetra naalana mihitsy le fipetra le ina izy ty le solonify tena hoe tsy mahazo mifandray am'ty vehivavy ty tsony ity solonify ity nyroana mihitsy ny tapahana mihitsy ny fifandraisana ina vo niala le solonify de tonga de afaka tanteraka le vehivavy vo niala tao an-tranony afaka izy de rehefa tena nzoina zany le peratra nomen'olona azy iny
misy herina devoly famatotra de izy tsy nanam-pomo fa hoe men'olona mpiheratra de hoe anamboarina solonify nefa l izy misy heriny maizina de izy efa tany am'le solonify vo nanapotika sy namatotra azy ka io herina devoly io misy le izy zany ho ahitanareo le fanao mahazatra mako hatram'izay de le hoe andao hitady mpiandry de andao hitady paster androka devoly fa misy devoly tsika andao hitady olonanao délivrance fa am'ty indray mandeha ty zany tsy hoe ametraha-tanina sy délivrena fotsiny ianao fa hojerentsika mihitsy inona no fototsy mahatonga anao bloqué potika ny tokantrano mahatonga mivadinao tsy tamana ao an-trano inona ny mahatonga anareo voafatotra sy voagetra inona ny antony na ianinao ara de afaka mijery inona ny zavatra ny famatorako any devoly ka mahatonga ny fiainako potika tahaka zao dao naraka fijon'ny vavony belalotsika nana pasteur de fentanana ao amin'ny fiangonana ny jokoko vavolombelona zany a de tam'za mbola nianatra de manao ampafolo-karena sy fanatra foana fa ezaka de avao nahita fakotra zay de nanao ale izy aloha za fa najanoko aloha le fianarana de rehefa nanao le izy za de nataoko foana ny ampafolo-karena sy fanatra de mbola misy fizahatoetra aloha mbola tsy de mahazo vola de avao zany nanao fiaramiasa zay vola taty amiko rehetrarehetra amina million kely de tonga de nomeko daholo hoe tio a pasteur atao fiaramiasa amin'ny trano eny abebasy de vita iny a de après an'iny am'izay roborobo be am'izay le varotra nataoko de za be adversaire be am'le izy a nefa ny olona miandry ana daholo de avao niteny am'izay le olona hoe zay ozy izy a vao maka entana aminao a de mandeha be mihitsy le izy mirobo de gaga be za fa tena mahazo tena mihoatra zay nieritreretiko a de tsy vitan'izany a fa ny fanaovana ampafolo-karena sy fanatra koa de miaro anao raha ohatra ianao hoe tanora de zay vola zay mba omeny ray aman-dreny a de nasory ampafolo-karena fa miaro anao amin'ny zavatra rehetra satria nisy fotoana mandeha maraina be a de mifanena mpanendaka reny satria aminay be mpanenda de izy indray no mitsoka ana de tsy nanenenanao mihitsy nandefan'le million tsy nanenenanao mihitsy tena tsy nanena tena tsisy tsony teo an-tanako naika hoe vidanako tany le izy a de hoe namboatra trano a fa tena nytao an-tsaiko hoe jesosy a meko anao ty afara trano sy tany zany tsy maintsy azoko foana zany rehefa hoe amenao ana fa to de omeko anao any daholo ty to de tsy nisy tsony teo an-tanako nefa ny tapabolana angamba sa herinandro de miverina teo amiko any le vola be halleloia tsara ny tompo iza tsara inarandry teo Julie fiadanana ho pasteur de fiadanana ho amin'ny fiangonana Seradiamontra tamin'ny za mbola tsy mivavaka tato a za moa efa manambady de nisy fotoana zay karakara raha de tsy mety tanteraka mihitsy le izy fa nefa ny misy vola eo ampelantanana fa lanilany amin'ny zavatra tsisy dikany indroa intelo angamba n'izay a hoe ikarakaraan'le izy de tsy tanteraka de noho ny vavaka tato a tsy ako 4 mois angamba après mivavaka tato a de vita somatsara ny fomba ny soratra sy ny mariage voninahitra eo an'Andriamanitra sy fitehaka mafo a manarak'izay pasteur a za moa miasa amin'ny banque anankiray eto an-tanà de kesy nidirako tao amin'le banque a de tao anatin'ny confinement un an lasa eo zay de nahazo promotion a de tsy kesy tsony a zao fa chef de caisse a chargé des fonds d'office alleluia chef manarak'izay a nisy fotoana nefa nivavaka tato a de oza hoe Andriamanitra manakare pasoavana inona moa zavatra ho angatako ka tsy men'Andriamanitra de nisy fotoana hoe mba mila fiara ho za tompo a hoentiko manompo anao hoentiko mandeha miasa fa ilaiko de nisy fotoana nisy toriteny te de ozy izy pasteur makanesana tany Mbarinandrina de mba manontany enina tsisy vola renao
dia nandeha teny izay mivady dia mijerijery aty izao no tena mety dada aty izao tokony alaina dia mijerijery fotsiny dia rehefa avy eo amin'izay tonga any an-trano a dia ohatrany hoe tsaky miredirety sa manino da hoe dada handeha hiasa fa inona ny fiara hoentinao le kiano hoetika raha tsy hoentinao le ford ohatr' izany dia ohatrany hoe ohatrany fiainana mihitsy le izy zany ohatrany efa tanteraka dia après n'iny izay a nahazo fiara misaotra an'Andriamanitra asivitiaka mafany Jesosy raha vehivavy ny finoanao nefa navonjy anao pasteur dia fiadanana ho amin'ny fiangonana zavatra ijoro fahavolombelona eto a fiainako dia tena hoe tao anatin'ny fampitehana tanteraka tena hoe potika tanteraka amin'ny fiainako a ary tena hoe tsisy fanantenana tsony raha maha-olombelona fa tena tsapako hoe Andriamanitra miaraka amiko ary tena hoe mampahery anahy tena nisy fotoana tena voahilikilika na fianakaviako na olona tena hoe asana devolona izy dia isorako an'Andriamanitra za isako maraina amin'ny valo amin'ny faritra amin'ny valo sasany dia efa lany ny zavatra amidiko mamanay koa faritra fa tena igagany mbola enjehana aza lasa mandeha be zany tsena misokatra ny lalana ie misokatra ny lalana dia mampahery antsika mety eo anatin'ny fanilikiliana ianao aza miala amin'i Jesosy zany a fa manopo foana an'Andriamanitra Jesosy tena tianao sady miaraka aminao foana izy a dia tena hoe atolory anazy ny fiainanao a dia akino aminazy ny fiainanao dia tiavy izy a fa tena tianao izy a alleluia sivitiaka mafany Jesosy a dia tahiny tompo ianao a amin'ny fijoroana vavolombelona teo eny za zany mba hiezaka mihitsy aloha anatin'ity fotoana ity tena nampy anareo satria zay araky nefa nyteniko tao anatin'ny ray volana mba nomen'Andriamanitra vision anampy anareo eto fianaratsy eto marina fa zava-dehibe ny any an-taninarivo any fa ny programme ny tompo tsy maintsy programme foana ary tsy maintsy tanterahantsika zay programme an'Andriamanitra araky nefa nambarako tambolohany tao dia iresaka momba an'izay fanafahana zay tsika ka tsy hoe vavaka fanafahana fotsiny fa alalanao an'ireo hoe liaison na fifamatorana na zavatra mifamatotra amin'ny fiainanao mba hatonga anao ho afaka tanteraka ary hatonga anasana tevoly tsy famatotra intsony na aminao na amin'ny ankohonanao na amin'ny tokatranonao fa misy antony tompoko tadidiko tsara mpivady zay indray andro zareo zany mpivarotra moteurny tomobile occasion tony mahatanjaka be ry zareo chiffre d'affaires amina milliard chiffre satria mivarotra moteurna tomobile karazana tomobile occasion reny izy vidina moteur ray 25 millions 30 millions 15 millions farafambanina fa tampotampoka teo pasteur ozy izy mitotongana ny fiainanay ary tsy hita hoe inona ny mampitotongana nyity fiainanay ty miditra nytrosa amin'ny banky le izy ozy izy tsy hita hoe tena ahoana fa tena hoe potike lasa ohatra ny midirana trosa fahasahiranana le tsena ohatra mikatso zany dia tena tsy hita hoe ahoana na ahoana inona zavatra natao taminy nidelivrena aloha izy mivady nidelivrena vita mivavaka délivrance dia zao ny teneko taminy diovy kely indray mandeha mihitsy ho any tsenanareo dia alamino indray mandeha mihitsy alamino dia jerevy daholo azy fariparitra rehetrarehetra hoe miafokafony reny a diovy inona ny zavatra hita tao ry havana nisy namisavy misy tavoangy misy ody gasy ody ratsy reny miaraka amina lamba kely lamba mena pasteur lamba mena zavatra mifono vo anaty lamba mena ny aminosandry zareo azy dia niafina mihitsy pasteur ao aminazy na tsy haiko moa nahitandry zareo azy fa atao arinan'le nyteny hoe ndana diovy le tanàna dia alamino indray mandeha mihitsy le tsena dia tsy hay pasteur ozy izy fa dia tao dia tena hita mihitsy tena ody ratsy tavoangy kely dia misy zavatra ao anatiny dia miaraka amina zavatra ao anaty lamba mena ny finosina dia normal lenao raha mikatso nisy namisavy nisy nanapotika dia nafinaritra moa nataony délivrance fa isorana ny tompo tafarina ny fiainan'izy mivady taty orana tafarina ka ireo zavatra io moa ary io ange hoa zavatra tsara fatatsika eny zany zavatra resahana zany ny olona zany azony devoly influencena amina zavatra amina herin'ny maizina
ka vokatry ireo le ody gasy na ody ratsy famosaviana ao anatin'le tsenany de nany olona ary tokony hitsofoka ao anatin'le tsena de miala ho azy tonga eo le olona mbaravarana de miala ho azy tonga eo le olona de miala ho azy fa maninona satria misy heriny maizina de mipivavaka rery any ary mpivavaka mahery mivavaka rery any mety avaka mividy eo satria ny mpivavaka no tsy azony devoly amin'ny saviana ary tsy azony devoly potehana de zany na tonga le tsena nikatso ka mety misy zavatra maro isan-karazany ry havana mahatonga ny hoe ny vadinao tsy tamana ao an-trano nareo mivady mikorotana ny olana rabola re fiainana tena mitotongana ireo azo afaka tonga ianao na pasteur azy na mpitondra fiangonana na évangéliste satria ilaina mianatra an'izany ianao a mba hanafarinao ny olona na mpiandry ianao na mpiandry ary ianao de tongava na pasteur mpitondra fivavahana tongava satria natao an'ny olona rehetra io fotoana io izarako aminareo zay tena hoe fomba fandroana devoly sy ny secret amin'ny fandroana devoly izay atonga antsika indray fanafahana etsy atarandolo atarandolo ambadiky ny station Shell ny anaovantsika ny fotoana io amin'ny 6 ora maraina tsy diso samy io tonga dolo arotagny tompo veloma tompo miarabantsika eto fianaratsosiny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zao ko eo na amintsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra angezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto fianaratso zay a de be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany de nahitany aviavy ny Betany de nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy minana vo avy aminao tsony mandrakizay iaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy de nanozona ny tafiotry nana hoe mangina mitsara tonga de nangina ary nitsahatra ry havana azo zonona tsara ny fahantrana azo atao tsara ny manozona ny trosy ary azo atao tsara ny manozona ny aretina azo ataoko ny manozona ny herin'ny famosaviana ozonony imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly manozona reo herin'ny maizina ary misy vokany zany misy vokany zany misy vokany azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty a de mba miaraka aminao indray ny tenako atao fianaratsosiny manodidina ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 a fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 6 ora maraina ity de ny tenako ny pasteur Ertina Randriary Malala indray no mba miona amintsika eto a izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana décembre ity mino fa isavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranao fa araka izany resako zany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra hozonona tena hozonona reo fahantrano tokantrano ao anatin'ny tsena reo famosavinana alefan'ny olona ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatateraka an'izany manomboka amin'ny 6 ora maraina io fotoana io a eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo misy ihany moa zany aty Anosy ambony lakanosy io misy eto Bateravoly misy aty Ambalakely manodidina ny fianaratso misy daholy fa ny tena goavana indrindra de eto Antarandolo trano fivavahana vaon'olo ko Antarandolo ambadiky ny station na essence station Shell no misy ny toerana io manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell hoe zany station na la centre Shell zany de ao ambadika kely nono misy ny trano fivavahana vahoan'ny oloko hitondra ny fampianarana hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo
ho tahiny jesosy ianao ary andray zavarytsika ao ambadiky zany rehetrarehetra veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo faty ahitanao ireo fidronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asy